Oui, magnano bonjour, mbola tsaratsika jiaby. Mbola mitohy moa zany zao tonga maromaro ny information zany mikasiky an'le vidéo nataoko omaly. De me maromaro ny information azo de izy eo zany vao mazava moramora le resaka. De tonga zany de koragnanakahy ty niany ndraika alefako aminareo maventy. Ministry ny transport sy météorologie misy WhatsApp nalefako aminao any. Miangavy mba jereo fiangaviana ny ataoko satria tsy zaho karaha zaho ty nandihy volagna aminao hoe ataovy zao fa fiangaviana raha mety fa resaka fiainagna firenena no resako eto. Ary manosika za mivolagna isan'andro tsy resaka hoe contrat ny rakoto na contrat ny rabe na contrat ny jao. Non. Fanatsarana ny fomba fiasa sy fanitsina ny zavatra tsy mety zegny ndro ataoko. Raha tokony ho izy de tokony maro no manao merci ary effectivement le olona ianjadiny le tsy mety de malala manao merci. Fa ny olona kosa zay manao ny tsy mety tena tsy mety amitsika malagasy mihitsy le haitsy satria raha vao mahazo toerana zany olona anankiray ohatrany hoe lasa misy super pouvoir angamby izy de lasa hoe zany Andriamanitra eto zany de tompony décision zay tiako atao ataoko, zay teneninao teneno fa je m'en fous, zay tiako atao. Kiniany ty zegny angavinareo ataonareo partage maximum vidéo ty. Za tsy de miangavy loatra fa misy dikany matao za miangavy. Mitombo ny renseignement azo mikasiky an'le fanasorana ny directeur régional ny APMF no Sibe. Ho an'izay tsy mahay ambarako ary tsy mila bac plus 27 mahay sy mahazo ny raha andeha volagniko izy io. En position amitsika mivolagna izy io taloha boka ny marin zany mitretre ino ma izy ty tarenata ty amiko. Fa au fur et à mesure mahazo renseignement za izy io vao azoko hoe hady an-trano izy ty. Zany hoe misy olo magnaraka lalagna de misy olo tsy te hagnaraka lalagna. Fampitsahivana kely tiako ho fantatry tsika jiaby malagasy jiaby. Fampitsahivana tantara tsy fanadina fa kanalesona. Tadidinareo tamin'ny transition après 2009 igny jusqu'à 2013 raha tsy diso zaho. Nirobaroba ny fanondrana ny repirenena satria au moment ohatran'iny de manararoatra ny mpanararoatra. Mametapetraka ny point jiaby ny olona mpanararoatra sy ny olona mpanao raha tsy manjary jiaby. Ary vavolombelony zany tamin'ny fandarana Solanga raha tsy diso mialatsiny manona anaranao Antelme Raparany ministre tam'izany ministre ny ministre ny tontolo iainana ve sa ministre ny fambolena izy fambolena angamba raha tsy diso za. De nanazava izy rehefa nanontaniana tamin'ny trafikana Bois de Rose fa tegna nisy ary tegna nanjaka raha io. Fa tsisy olo mahazo ony hoe miboakaboaka aia le Bois de Rose. Zay tiako tahitana saitsika jiaby niany. Za mivolagna amitsika rehetra fa par voie maritime foana nanaovagna affaire rehefa affaire maventy a Madagasikara na volamena. Koa fa affaire maventy tsy alefa par avion zany nareo ndraiky nahita Bois de Rose alefa par avion. Nalefa sambo ny Bois de Rose niala Madagasikara. Iza responsable any mamresaka sambo. Ny PMF atoboko ny responsable jiaby. Fa tsisy olo nivolagna izy io raha ila jiaby zay tsisy olo nivolagna izy io. Retolo reto any au courant raha mandalo retolo reto any ambarikina anaty sambo any Bois de Rose io vao miboaka ka iany magnota ia de nandeha antsokosoko zay foana ny valy teny ho azonareo nandeha antsokosoko na de manana connaissance reo hoe nisy vazao. Fa mbola tsisy olo mivolagna izy ty. Ka tiako volanina amitsika jiaby zany. Zay raha manjary za zay raha tsy manjary jiaby na mivoaka na ny miditra rehefa en quantité de par voie maritime. Zay. Ka solay ka fa misy manana miketriketrika hoe zao ndray le fotoagna zany. Fanavoazana zao zany mbola karazana sasa boka miteny intérim transition tsy rarako zay tsy dirako zay.
fotoana karaha zao ndray anararaotana anaovana raha tsy manjary mangala ondraha tsika vahoaka jiaby raha mandalo ty nitsika Nosy eto dia mailo atsika jiaby mailo ino viranako amintsika hoe mailo mbola affaire mafana de mafana amitsika mivolagna azy io ny affaire AW ao Mahajanga samby nanomboka very tamin'ny alamazenga tamin'ny le 16 juin jusque niany atsika mivolagna azy io mbola tsy hita fa le directeur amin'ny PMF ao Mahajanga tsy voakitikitika zavinareo le logique raha volagno zany tsy mila bac plus 27 mahazo an'izany tsy voakitikitika tsy voaino fa tranquille ao ino masy mamaiky any DG-na PMF ny anty magnadosiny eny Nosy be azonareo le logique fa tsy le tokony misy problème be zay lasa efa enquête ny président ny filohan'ny fanjakana mikasika ny fanavoazana efa nanome baiko sinsisa mikasika an'iny iny tsy manahirana non fa le Nosy be tranquille le olo miezaka magnano asa manjary d'après ny tatitra azoko igny ndray no tonga de mila misaoty adoso eo logique voalohany ndray teneniko zay ino maika inona ny urgence absolue ny PMF tsy maintsy manongotra an'io androany satria raha ny vaovao azoko zany de nalefa ta Nosy be ny directeur des ressources humaines plus ny directeur juridique ny PMF miaraka amin'ny UC azonareo le tsara le film io le film io donc zany mila ongotana malaky ty ararotana le araiky misy problème maventy ary tsy kitikitiny fa le tranquille eto fa maninona Nosy be natao an'izay maninona reo mila ametraka olo malakilaky Nosy be faharoa logique faharoa ity olo ty kaiky zany fa nomendreo directeur des affaires maritimes any Antananarivo le eto Nosy be io fantany napetrako raha minome olona ve nareo tsy miresaka aminy aloha miresaka aminazy antsendriky anao rehefa anao ny nomination sa ve zany mahatonga le fitotonana teo aloha mijabaka tsisy afa-tsy connerie zavatra mitranga de misy ministre telo andro misy ny olona tompona andraikitra tsy ela de zanona misy etc anareo ve tsy manao tsy miresaka am'le olona nomena aloha alohan'ny manao nomination azy fa tonga de nome fotsiny zany ve ny fomba fanaovana nomination Madagasikara zany hoe le olona tenao afindranao nomenao effectivement c'est promotion io anao raha directeur régional ande alefa au directeur des affaires maritimes any Antananarivo any ampovoany any promotion zany tegna promotion fa le olona nomenao tsy alainao koa tsy angalanao hevitra karakory fa ty misy proposition fa nomenao direct dikan'izany tsy nomination io fa mila doso Nosy be olo fa misy raha tegna apetraka eo artinareo le logique faharoa misy raha tegna apetraka de tonga de nomegna fo olo fa tsy magnaraka ny hoe karakory anao fa nomeko zao fahatelo ia maninona natao urgence raha io manenjika an'le fotoagna 24 mois ve le 2 ans hitondrana fanavoazana ve de ho installé apetraka sandra raha jiaby satria misy zavatra tiana atao donc urgence absolue l'État Mahajanga ambela fahaefatra za alohany miteny raha manao analyse manao recherche ny nomination zany raha misy olona misy poste tsisy olona ary nanomboka tamin'ny 2023 ony fa tsy nisy olona le poste directeur des affaires maritimes de nanao zany appel à candidature ny PMF iza avy ny olona vonona anao an'ity raha ty rehefa vita ny candidature dia ny conseil d'administration no manapaka hoe iza no atao an'io poste directeur io dikan'izany tsy le DG na PMF no tonga de manapaka hoe ity no apetrako fa misy ny atao hoe conseil d'administration
ity olo anosy be ty zany tsy nanao candidat tamin'ny 2023 io, mbola tsy tanosy be aby izy tamin'izany fa efa tsy nanao candidat izy amin'io. Donc tsy anatin'le candidat izy, niany ndraiky izy tonga de nomenao. Ary tsy matoa eo zany zao mitranga zao problème interne andry zareo zao, satria misy didi-jado na hoe zany chef eto aloha, de zay tiako atao. Izay ve le fanovana tiana hapetraka Madagasikara? Izay no anaovako antso avo amin'ny monsieur le ministre du transport et de la météorologie, ary indrindrandrindra ho anao colonel Mikael filoham-panjakana. Raha misy aneny raha mitranga de tsisy hain'olo koatsy anao. Ministre zany mbola oublien'olona lava fa ianao zay napetraky ny vahoaka eo aloha, tsy nandalo fifidianana fa hitanao ny situation misy de nanampy ny vahoaka, de ny vahoaka manontolo tsy mivolagna niany manaiky nipetraranao eo, satria miandrandra fanovana sy fiovana le vahoaka. Ka todika aminao mihitsy aho, satria ho iaho ireo filoha jiaby teo aloha reo ane mba misy nanao ny tsara fa le olona manodidina azy ny manao ny tsirambiny. Hitatsika reny tamin'ny grève reny tranon'iza no nidorana, satria leo le olo fa azovy ny anjeran'ny afarany le anao filoha mitondra ny tena mizaka ny vesatra anio. Ka mitodika aminao mon colonel, jerevo ty raha ty, fa raha izany no atao hoe fanovana tiana apetraka Madagasikara eto, de fanovana maloto ty, fanovana maloto. Maninona tsy narahana, inona no urgence absolue ny DG na PMF tsy maintsy manala ny ty ola ty? Azo atao tsara zany no miteny fermenao le appel candidature tamin'ny 2023 de manokafa vaovao ianao, de aseva mampidirinao ty olo ty de vidin'ny CA, de vita manaraka ny lalàna de vita zay e. Ity olo ty adosinareo ty ane ka olo nianatra e, aoka zava mahay lalàna olo adosidosinareo fahatany ty, promotion ho azy ve de tsy anaiky izy, fa io tsy mambatoerana. Matoa mitranga zao problème zao, io tsy olona hoe mambatoerana hoe ty azo chef ty azo zegny hoe, fa mila mahay fotsiny hoe ataovy manaraka ny lalàna, manaraka ny fenitra, manaraka ny lalàna ny tokony izy nomination le raha, fa tsy atao fahatany. Ary ny tena mampalahelo efa nitrangana ny syndicat de aveo naleny, zay le syndicat zay le syndicat eto Madagasikara, tombotsoany ny tadiaviny fa tsy tombotsoan'ny olo miasa aminazy, ary tsy miaro ny olo miasa aminazy. Niany zany, niany za magnambarinareo mitoy foana renseignement ho azoko, fa efa nalefako aminareo, alerte anao ataoko anareo. Ty tsy resaka falainana olo, tsy resaka tsy fitiavagna olo, au contraire resaka fanapiko ny mpitondra. Fa raha nareo miteny io mihitsy ny teny apetraka, raha ino ma raha volagniko aminareo. Fa matoa za manao alerte aminareo, za tsy mihino hoe io ny tianareo apetraka. Matoa za mialerte anareo, satria za matoky anareo mahay hoe misy raha tiandreto olo apetraka amizay après nitolona ny vahoaka, de alerteko nareo amile zavatra misy. Fa raha ozinareo io mihitsy ny teny apetraka, afodiko vavako, de voalohany vahoaka no hitsara azy. Fa ty monde maritime malagasy ty nanomboka nijoronya PMF de tsisy raha nanjary eky, na ny recrutement ho ihany resako omaly, na ny fomba fiasa. Ary ny te zavatra tiako atao amin'ny idirako kely fotsiny le AW, anao armateur ny AW raha maheno ty anao vidéo ty ampodiko ndraiky. Sambonao io matoa nahazo taratafy manao traversier, nisy olona nanao visite ny sambonao, nisy olona nijery ny antota rehetra mikasika ny sambonao, de hoe autorisé manao traversier, satria catégorie samby manana catégorie suivant navigation tiana atao ny sambo.
raha navigation côtière tsotra no ataonao dia inona ny tokony misy, raha traversier no ataonao dia inona ny tokony misy. Fa matoa ianao nahazo taratasy anahafahanao nanao traversier, nisy teknisianina nandeha nijery an'io tao, niany sambonao very, dikan'izany mety tsy nagnaraka fenitra sambonao, fa anao ne tsy teknicien fa ianao nanana vola nividy sambo manao armateur zay, nanana vola anao nividy sambo fa anao tsy teknicien. Izany ilagnan'ny teknicien reto mijery ny sambonao, niany sambonao disparu. Karakory teknicien, iza teknicien nanao an'io sambonao, délivrer an'io. Raha ohatra ka tsy anatin'ny zavatra maloto anao, torio teknicien ny APMF nanao an'io, nanome autorisation anao nanao an'io. Fa raha ohatra kosa contraire an'izay dia zakao zay raha ho izy. Fanampiana anao zany, conseil omeko an'le armateur zany. Effectivement anao tsy afaka miala amin'ny responsabilité anao, fa le sambonao nolazaina manara-penitra nefa nanjavona, mety navandesan-dreo zany anao fa tsy manara-penitra sambonao, atony manjavona. Na ny vaovao azo koa raha dia mite hoe aiesina sambo hafa no napetaka amin'ny sambonao. Se zavatra tsy io fa tsy interdit fa à proscrire, fahotana mahafaty zany. Zany hoe raha ijerin'ny AW anao dia naran'ny sambo hafa no hitanao are. Raha tsy hoe fa fanahiniana natao nareo io zavatra io, fa raha tsy fanahiniana natao, fa entre parenthèse kely impodianako amizay raha ty fa tsy tiako lava be le vidéo. Manaitrinareo manomboka aminareo amin'ny volam-panjakana, Premier ministre, surtout ianao monsieur le ministre du transport et de la météorologie, jereo raha ty. Inona ny mahamaiky anareo? Satria nosy be ne raha tsika mahalala ny zava-misy nosy be fa tsy tantaraiko eky. Raha tsika mahalala fa vavahadiny raha maro nosy be. Ka jereo raha ty, ary zavatra haiko efa nomeko ny vahaolana, afodio le appel candidature nataonareo tamin'ny 2023, manaova appel hafa, dia raha mazoto le olona dia miditra, tsy mazoto hoe tsy ataonao forcé niany adosinao eto izy andeha ry satria misy raha tianao atao eto. Ka io no manahirana io, ary matoa le marin nanorany signaly anaka, hitandreo zany fa mba mahisy rirany kely mba hitandreo mety ataon'io directeur régional io. Ary aza dino iaho fa inspecteur de la marine marchande io olona io fa tsy olona fahatany. Ary io marin professionnel io olona io fa tsy ohatran'ny sasany mahitahita dia mahazo toerana. Sady officier mécanicien io, officier pont io olona io, ary navigy aman-taonany io olona io. Donc tsy anareo mihitsy no nampianatra azy amin'ny asa, au contraire izy no tokony hampianatra anareo. Zay ny teniko androany, atsipy aminareo manam-pahefana ambony zay resaka zay. Ozy nareo hoe io no teny apetraka fa misy raha sarombanay ataonay, tampy. Fa le majanga zay tokony problème be, non, apela tranquille manintsinintsy. Fa le olona manao ny asany mahitsy no korotanina. Mankasitraka atsika jiaby, masina ny tanindrazana.